Faly miarabanao namako indray amin'ity takariva ity ao anatin'ny fanohizana itsika ilay fianarana. Mbola azo itokiana ve ny Baiboly. Ary inoko fa efa nanovanao zay 2 andro ny rahantsika izay. Ka nahatonga anao nandray ampony tenin'Andriamanitra. Nanova ny fijerinao ny tenin'Andriamanitra. Androany isika dia hanohy indray ny fanohizana ilay fianarana. Zay miompana amin'ilay lohahevitra zay efa fantanao hoe mbola azo itokiana ve ny Baiboly. Mbola azo itokiana ve ny Baiboly. Fa mialohan'ny hidirantsika amin'izay fizarana fahatelo izay dia minasanao aloha andesika hivavaka. Rainay ao izay ny an-danitra, saoranay anao ny 2 andro izay niarahanay teto. Tonga amin'ny andro fahatelo izay androany mbola maniry ny fanahinao masina ampianatra anay hitari-dalana anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola azo itokiana ve ny Baiboly. Andro fahatelo isika androany. Araka nefa hitantsika teto, raha niaraka taminay ianao tao anatin'izay 2 andro izay dia zareo Jiosy ny zanak'Israely na ny Hebreo rehefa manoratra zareo dia avy aty amin'ny ankavanana makany amin'ny ankavia. Ary izy io koa nefa tsy misy zanatsoratra fa consonne. Ary zareo Israelianina zay Jiosy hatramintsika amin'izao fotoana izao. Dia mbola zany no ataony zareo any amin'ny toerana misy azy. Fa na ny gazety aza dia tsy misy zanatsoratra. Fa zareo kosa nefa rehefa mamaky tonga dia hainy ny tian'ilay fehezanteny ho tenenina. Na tsy eo aza ny voyelle na ny zanatsoratra. Za zao naka ohatra vitsivitsy amin'izany zao io misy gazety mivoaka tany Israely zany izy io zao tany Israel. Zao gazety hitantsika eto zao dia jereo tsara fa tsy misy zanatsoratra fa renitsoratra daholo zany reny hitantsika ireny. Dia azadino ankavanana makany amin'ny ankavia ny zareo. Dia tsisy zanatsoratra. Zay zany ny gazety any aminy. Ohatr'izay koa zao io raha mbola mijeritsika dia mitovy tsisy valaka. Reny zany zao tsy misy zanatsoratra izy reny. Kanefa ho an'ny zareo tonga dia hainy zany zao ny mamaky an'io, hainy mamaky an'io. Zao hitantsika zao. Fa kosa nefa ho an'izay tsy Jiosy dia tsy hainy mamaky an'io. Fa tsika zatra le mila zanatsoratra. Mila zanatsoratra. Dia nasiana zanatsoratra koa zany ny tenin'Andriamanitra. Araka ny tokony amin'ny famaky azy mba hamora ny hamakitsika azy. Noho izany mbola azo itokiana ve ny Baiboly. Niaro ny tenin'Andriamanitra. Ary nampiasa olona maro izy mba hitahiry ny tenin'Andriamanitra. Ary voapirofy ny mpandinika fa tena marina ny tenin'Andriamanitra. Ary mbola hanohy ny fianarana indray tsika zany androany ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Matteo 5, Jesosy dia miresaka mahakasika ny tenin'Andriamanitra. Ahoana ny fanambarana zay ataony ato hoy izy hoe falazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana amin'ny lalàna na dia inona ozy izy na dia litera iray aza. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na inona aza ozy izy tendron-tsoratra iray aza. Mandra-pahatanteraka izy rehetra. Zany no planin'Andriamanitra. Tsy misy foana akory amin'ny lalàna. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany. Na dia inona hoy izy litera iray monja aza. Tsy misy foana amin'ny lalàna. Io Andriamanitra io dia nitahiry ny teniny mba hahasoa ny zanak'olombelona mpanota. Mba hahafahany mamonjy ny zanak'olombelona mpanota dia nomen'Andriamanitra azy ny teniny hanasoa azy. Hitantsika omaly ty andininy eto ty. Salamo 110 andininy 7 zay ahitantsika hoe inona no hiarovan'ny zatovo ny lalan-kalehany tsy ho voaloto ny fitandremana
araka ny teninao. Ny fitandremana araka ny tenin'Andriamanitra no ahafahana miaro atsika tsy ho voaloto, tsy ho voaloto. Fitandremana araka ny tenin'Andriamanitra. Noho izany dia azontsika atao ny miaro ny tenantsika tsy ho voaloto. Ka na dia eo aza ny fahalovana, ny fahasimbana eto amin'ity tany ity dia afaka ny hoarovana isika. Jery tantarana tovolahy anankiray isika ao amin'ny Baiboly. Zanak'Andriamanitra anankiray izay niainany zany hoe niaro azy ny tenin'Andriamanitra ka tsy nandoto azy fa tena nahasoa azy ny tenin'Andriamanitra. Tsy izy zany fa i Josefa. Josefa izay nentina nidina ho an'i Egypte ary Potifara lehilahy Egyptianina tandapan'ny Farao sady mpifeny mpiambina. Dia Potifara zany no nividy an'i Josefa. Lasa andevo Josefa tany Egypte. Raha mijerana eo andinin'io isika dia miverina intelo ny hoe Egypta, Egyptianina, Egyptianina. Josefa Hebreo. Kanefa dia lasa babo, lasa andevo tany Egypta izy. Ka eto ny tantara dia tena maneho fa tena voafatotra tany Egypta Josefa. Ary lehilahy manam-pahefana Egyptianina no lehibeny, no tompony, fa izy kosa andevo. Manoloana an'izany raha tahaka raha ny tanora rehetra raha ny tanora amin'izao fotoana izao no ao anatin'izany toe-javatra izany dia sarotra ihany no hoe atao ahoana ny mbola anarahana ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Satria izy andevo Potifara manam-pahefana Egyptianina, zany hoe izy zany no mibaiko an'i Josefa. Dia Josefa amin'ny mahandevo azy dia tokony hanaraka fotsiny zay rehetra teneniny. Zao nefa tena mipetraka. Nanahoana nefa niatrehan'i Josefa an'izay toe-javatra zay tsy maintsy ny ainany izay. Amin'io andinin'io faharoa sy fahatelo ihany dia jereo tsara ny fanambarana eto voalaza mahakasika an'i Josefa. Jehova nomba an'i Josefa. Zany hoe na dia lasa tany Egypta aza Josefa, andevo tany Egypta, dia zao tsy nitapahan'i Josefa ilay fifandraisana amin'Andriamanitra. Ilay firesahana amin'Andriamanitra tsy nitapahany. Vokany na dia nakany Egypta aza Josefa, dia nanaraka azy Jehova, nomba azy Jehova, niara-dia taminy tany Egypta Jehova, ka na dia ao ambanin'ny fahefan'ny Potifara Egyptianina manam-pahefana aza Josefa, dia niaraka aminy tao Jehova, nomba azy Jehova. Vokatr'ilay Josefa niaro ny tenany tsy ho voaloto araka ny tenin'Andriamanitra. Dia nomba azy Jehova. Ahoana ny toyany eto? Ary Josefa dia lehilahy nambinina. Lehilahy nambinina Josefa. Nisy fanambinana manokana nentin'Andriamanitra niaraka tamin'i Josefa, nomen'Andriamanitra ny Josefa. Ka na dia tao an-tranon'ny Potifara aza izy, ilay Egyptianina tompony dia nambinina. Ary izay fanambinana zay dia hitan'ny tompony teo amin'ny Josefa zay. Ary hitany jereo tsara fanambarana eto, ary hitany tompony fanombany Jehova Josefa, notahiny Jehova Josefa. Ka zay rehetra nataony dia nambiny Jehova avokoa teo aminy. Nahita maso izany Potifara. Hitany Potifara maso fa niara-dia tamin'i Jehova Josefa. Ary nombany Josefa Andriamanitra. Ary dia nambinina zay rehetra nataony Josefa. Vavolombelona nahita zany Potifara. Fa nomba any Josefa Andriamanitra. Nambin'Andriamanitra Josefa. Araka ny hitantsika, araka izao tantara hitantsika eto zao. Ahoana volazany andinin'ny fahaefatra? Eo amin'ny andinin'ny fahaefatra, vokatr'izay fahitany Potifara izay. Ary Josefa nahita fitia teo imason'ny tompony. Lasa tian'i Josefa ny tompony. Be dia be ny andevo teo ambany fahefany. Be dia be ny teo ambany fahefany. Fa nametra azy manokana i Josefa. Ka nanompo azy dia notendreny ho mpikarakara tao an-tranony izy. Ary zay rehetra nananany
dia natolony an Josefa ho andraikiny. Nahazo fitokisana Josefa, natoky azy ny patrony, natoky azy Potifara, dia nankiny ny Potifara tamin'ny Josefa avokoa ny zavatra hita tao an-tranony, natolony ho andraikitry Josefa. Ka le fanambinan'Andriamanitra azy, le fitahin'Andriamanitra azy dia lasa tonga tao amin'ny tranon'ny Potifara, satria Josefa no nikarakara. Andiny fahadimy, ary hatramin'izay nanendrenina any Josefa mpikarakara tao an-tranony izay dia notahiny Jehova ny tranon'ny Potifara noho ny amin'ny Josefa. Nahazo fitahina Potifara noho ny amin'ny Josefa, dia notahina ny tokantranon'ny Potifara noho ny amin'ny Josefa ary namako. Notahin'Andriamanitra ny tokantranon'ny Potifara, ilay Egiptianina araka ny voalaza eto, ary ny fitahiany Jehova nomba zay rehetra nananan'ny Potifara. Na ny tao an-trano zany, na ny tany an-tsaha, dia samy voatahy avokoa noho ny amin'ny Josefa. Josefa lay nahatoky an'Andriamanitra, Josefa lay nanaraka ny ten'Andriamanitra, voatary riavana tokantranon'ny Potifara. Ina nefa ny zavatra niseho indrisy, fa rehefa nahazo zany fitahiana zany tao dia navelany ho andraikitry Josefa zay rehetra nananany tsy nihevitra intsony zay rehetra nananany izy na inona na inona, afa-tsy nianoko hoaniny ihany. Dia misy an'ity teny ity hoe Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Tsara tarehy tokoa izy, tsara toetra satria mankatoy ny ten'Andriamanitra. Dia hita teny aminy hoe tena tsara tarehy, tsara bika, tsara vatana Josefa. Hita teo aminy zany. Inona ny akon'izany ary? Rehefa nitan'izay ny vadin'ny tompony, dia nanompo ny maso mijery an Josefa, ka nanao taminy hoe avy andry amiko. Nakafanahan Josefa ny vadin'ny tompony. Tsy mora zany fakapanahy zany. Fa Josefa kosa zay efa zatra nanaraka ny tenin'Andriamanitra nefa, dia fa hainy ny tokony atao manoloana ny fakapanahy. Tsy mbola io ny fakapanahy efa tonga teo anatrehany, fa resiny avokoa, voatohatra avokoa noho ny Jehova miaraka aminy. Ka na tonga ty fakapanahy sarotra ity dia jereo ny valy tenin'ny Josefa, nanday izy. Ary niteny tamin'ny vadin'ny tompony izy, nanao hoe ataoko ahoana no anao izany ratsy lehibe izany ka ninona ho izy? Hanota amin'Andriamanitra. Ho an'ny Josefa tsy azo atao zany. Hanota amin'Andriamanitra izany tsy azo atao. Tsy nanaiky Josefa. Ary vokatra izay tsy fanekeny Josefa izay dia tonga amin'ny isan'andro vadin'ny tompony raha vehivavy. Fa ahoana nataon'i Josefa? Isan'andro tsy nety nanaiky azy Josefa. Tsy nety Josefa. Vokany nanao fitaka ny vadin'ny tompony. Ary rehefa nanao fitaka dia lasa voasambotra ary Josefa tamin'ny iray andro. Dia niditra tao an-trano Josefa, hanao ny raharaany, ary tsy nisy mpanompo tao tamin'izay, fa tena Josefa dia Josefa rery. Dia ino no araraotiny ty ramatoa ity, ilay vadin'ny tompony dia nisambotra ny Josefa tamin'ny akanjo ny raha vehivavy ka nanao hoe avy andry amiko. Notereny Josefa. Fa Josefa zay miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, Josefa zay malala ny tenin'Andriamanitra, dia navelany Josefa teo an-tanany ny akanjony dia lasa nandositra izy dia nivoaka teny alatrano. Lasa Josefa nandositra. Firifiry ny olona amin'izao fotoana zao, ny lehilahy, ny tanora no mahavita mandositra fakapanahy toy izany. Mandositra fakapanahy. Na lehan'i Josefa nandositra, na dia fantany aza ny mety ho akon'izay, lasa izy nandositra. Nelany ny fandrika nataon'ilay vehivavy. Nefa ny vokatra izay dia izao. Ary ny tompony Josefa dia naka azy ka nanao azy tao an-tranomaizina, izay fitoeran'ny mpifatotra, dia nitoetra tao an-tranomaizina Josefa. Gadra Josefa tany an-tranomaizina ny afazy, nandainga le vadiny. Nandainga vadiny le tompony. Dia fantan'le vadiny tompony ihany fa fantan'le tompony ihany hoe misy lainga zao resaka zao fa raha tena ninony fa marina dia ho nitapahin-doha no vonoana Josefa. Fa fantany hoe misy zavatra tsy dia mitombona ao anatin'le tantara, izy natoky be an'i Josefa, nahoana Josefa no hivadika aminy dia tsy nivonoany Josefa fa nampidirina aiza an-tranomaizina. Noho ny enamaso, noho ny fahafambaraka dia nanao fihetsika izy nampidirina an-tranomaizina Josefa. Inona nefa ny zavatra niseho rehefa tonga tao Josefa? Rehefa tonga tao indray Josefa, jereo tsara.
nomba ny Josefa indray Jehova. Niara-dia tamin'ny Josefa tany an-tranomaizina indray Jehova. Niaraka taminy tany an-tranomaizina Jehova. Ary volaza eto fa namindra fo taminy ka nampahita fity azy teo masin'ny mpitandrina ny fonja ny tranomaizina Jehova. Miaraka amin'ny Jehova foana, miaraka amin'ny Josefa foana Jehova. Ary vokany natolotry nylay mpitandrina ny fonja ho andraikitry Josefa ny mpifatotra rehetra tao an-tranomaizina. Ary zay rehetra nataony tao dia Josefa no antony. Zany hoe natoky any Josefa 100% izy toy izay nataon'ny Potifara. Dia nankiny amin'ny Josefa ny zavatra rehetra tao am-ponja. Lehilahy marina Josefa. Azo itokisana Josefa. Tsy mandainga, tsy mamitaka, tsy mangalatra. Lehilahy marina Josefa. Dia nankiny aminy ny zavatra rehetra tao an-tranomaizina. Dia raha toizantsika ny tantara. Tsy nanao ninona intsony ny mpitandrina ny fonja. Tsy nikarakarana inona inona. Fa zay mby teo an-tanany mpanomenany Josefa daholy. Jehova nomba ny Josefa. Ary rehetra nataony dia nambin'ny Jehova. Dia nahita ny fanambinany Jehova koa ilay tompony, lay lehibe ny fonja, nahita ny fanambinana tao amin'ny fonja. Nambin'ny Jehova i Josefa. Inona ny antony? Fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Dia nafinaritra dia zao tafavoaka ny fonja Josefa indray andro. No ny antony manokana, dia ny mpanjaka eto no miresaka amin'ny Josefa. Mpanjaka Farao. Ahita lehilahy tahaka ny Josefa aiza isika, zay manana ny fanahin'Andriamanitra. Aiza nisy lehilahy mitovy amin'io, manana ny fanahin'Andriamanitra. Na ny mpanjaka koa dia resy lahatra. Fa atao amin'ny Josefa Andriamanitra. Miaraka amin'ny Josefa Andriamanitra. Josefa naman'Andriamanitra. Sakaizan'Andriamanitra. Ka naiza misy an'i Josefa dia miaraka amin'Andriamanitra izy. Dia hitan'ny olona ny vokatra fiarahana amin'Andriamanitra izay. Ry namako. Misy tenin'izay zoko namako zay. Fiteniny matetika ny hoe ataovy azo antoka fa miaraka aminao Andriamanitra. Ary ataovy azo antoka fa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Fiteniny zoko lahaka io zay. Zay namako zay. Ataovy azo antoka fa miaraka aminao Andriamanitra. Ataovy azo antoka fa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Ka Josefa zany dia izy miaraka amin'Andriamanitra, Andriamanitra miaraka aminy, ka naiza misy azy dia hitan'ny olona foana ny fiarahany Josefa sy Jehova. Ary misy fanambinana nefa vokatra zany. Fitahiana. Eto dia ny mpanjaka mihitsy no vakivava fa manana ny fanahin'Andriamanitra Josefa. Ary satria Josefa manana ny fanahin'Andriamanitra, dia hono izy Farao taminy, mpanjaka taminy. Satria efa nampahafantan'Andriamanitra anao izany rehetra zany dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hery tahaka anao koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko ary araka ny teninao mitondrana ny oloko rehetra, ny seza fiandrianana ihany no ahalehibe ahy noho ianao. Zany no tenin'ny mpanjaka tamin'i Josefa. Ny seza fiandrianana irery ihany no mahambony ahy mitaha aminao. Fa ianao zao larina faharoa efa hitovy amin'ny mpanjaka. Inona ny antony fiarahana amin'Andriamanitra. Fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Ka raha tianao koa zany ny ahomby amin'ny fiainana, aza misaraka amin'Andriamanitra. Ataovy azo antoka fa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Fa zany nataon'i Josefa. Ary ataovy azo antoka fa miaraka aminao Andriamanitra. Dia mbola ny tenin'ny Farao tamin'i Josefa, indro efa nanindry anao hanapaka ny tany Egipta rehetra ao dia niasorin'ny Farao ny peratra maraky ny fahefana teo amin'ny tanany dia nataony tamin'ny tanan'i Josefa. Dia nampitafindro rongony fotsy madinika izy nasiana rojo volamena ny vozony dia nampitengenina teo amin'ny kalesiny ny faharoa izy ary ny vahoaka ny anso teo alohany nanao hoe mandoale ary notendreny no mpanapaka ny tany Egipta rehetra Josefa. Lasa Farao faharoa Josefa. Mpanjaka faharoa Josefa noho ny fiarahany amin'Andriamanitra. Lasa izy ny mpikarakara tao an-tranon'ny mpanjaka. Sy nanany rehetra dia natolony ho an'ny raikiny. Lasa mpitandrina ny rehetra Josefa. Mpitandrina tao amin'ny tranon'ny Potifara. Mpitandrina tao amin'ny tranomaizina. Ary lasa mpanapaka any Egipta noho ny tenin'Andriamanitra. Zany koa mba hiriko ho fiainanao
ka mitombona ty teny ty hita narovany zo milalaka lentsy ho voaloto fitandrema manaraka ny teninao andesika hitandrina ny tenin'Andriamanitra hivavaka isika rainay malalo misotranao indray izahay noho izany teny izany saorina ny fanandramany Josefa ampio izahay mba ho tahaka ny Josefa hiaraka aminao ary aminao kosa hiaraka aminay tandrina ny teninao izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manao velomanao indray ho amin'ny manaraka indray ny tompony hitahanao ary rapitsika mbola hiaraka eto indray amen.